Andriana Rabaruela, lehibe ny fianakaviam-ben'ny Andriana Tomerina, lehibe ny fianakaviam-ben'ny mpanjaka eto Madagasikara. Eto zany zay dia tonga amin'ny falesorana ny Colisée anaty rovana Antananarivo satria nahoana ny tany manana ny asiny ary ny vohitra manana ny fadiny. Ka ny rovana Antananarivo dia toerana masina manana ny tantarany vakoka napetraka mpanjaka efa mihoatra ny 700 taona ary tsy maintsy esorina io Colisée anaty rovo io satria nahoana satria fanotana fady ary fanosihosena ny vakoka malagasy ary tsy manaraka ihany koa ny fenitra amin'ny fanamboarana trano. Ny toerana Atsimatsinanana io zany dia nisy ny lapan'ny mpanjaka naorany mpanjaka Ranavalona fahatelo ka toerana misy lapa izy io ary tokony hanaovana lapa ary ny mpanjaka ihany no tokony afaka manorina zavatra ao anaty rovana Antananarivo fa se tsy nataon'ny mpanjaka Razavintany io zany dia tokony tsoahana ao anatin'izany io Colisée ao anaty rova io. Manaraka izany ny fanaovana lanonana dia tsy ao anaty rovo fa eo amin'ny kianja Andohalomasina eo ny fanaovana lanonana fa tsy ao anaty rovo ka noho izany tsy mety ary tsy maintsy afindra amin'ny toeran-kafa zany io Colisée io izay Colisée Romanina moa dia tsy mety ao anaty rovo fa tsy maintsy afindra amin'ny toeran-kafa fa raha hanao lanonana dia tsy maintsy any amin'ny kianjana Andohalomasina na amin'ny toeran-kafa. Zay ny antony tsy maintsy analana ny Colisée ao anaty rova io izay sady fanotana fady fanosihosena ny kolotsaina malagasy ary ihany koa tsy manaraka ny fenitra satria hitanareo fa amin'ny ambany atsinananao zany dia misy tranon'olona lehibe ka mafesatra be io Colisée io raha atahorana ny arinany mety enjera any amin'ny tranona olona dia zany ny antony tsy maintsy nasorana ny Colisée anaty rova io. Lasanay amin'ny zao fitsarana zao dia ny hoe anesorana ny Colisée ao anaty rova dia ao koa zany ny zavatra tsy nataon'ireo mpanjaka taloha satria navakoka manana tantara izy io ary fahatelo dia famerenana ny anarana hoe rovana Antananarivo fa tsy rovan'i Madagasikara io. Misy zany ny fitoriana fanesorana ny Colisée ao anaty rova. Ny antony dia voalohany ny tany manana ny asiny ary ny vohitra manana ny fadiny ary anaty rova dia toerana masina eto Madagasikara ary azo lazaina anisan'ny toerana masina indrindra eto Madagasikara ka misy zavatra azo atao misy zavatra tsy azo atao. Io Colisée io zany dia tena fanotana fady ary tena fanimba zivana n'ilay kolotsaina malagasy ka tsy maintsy esorina eo. Ny anaty rova zany dia efa vakoka koa izay nataon'ny mpanjaka Andrenjaka efa tamin'ny taona 1910 zany efa 100 taona mahery zany izay vakoka zany ka mahavakoka azy dia tsy tokony hanampiana ary tsy tokony hanarahana. Manarak'izay Colisée io hitanareo fa Colisée Romanina moa izy io ary tokony afindra amin'ny toerana hafa. Ny antony koa dia satria zao tsy eo amin'io toerana io mihitsy ny fanaovana lanonana fa ny fanaovana lanonana dia eo amin'ny kianjana Andohalo na hoe Andohalomasina ka raha te-hanao lanonana zany tsika dia any amin'ny kianjana Andohalomasina ny tokony hanaova lanonana na amin'ny toeran-kafa. Dia zay ny antony tsy maintsy anesorana ny Colisée io ary afindra amin'ny toeran-kafa. Manarak'izany teo amin'io toerana io amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ao anaty rova dia nisy ny mpanjaka izay naorin'ny mpanjaka Ranavalona fahatelo tao ka noho izany toerana lapa zany izy io ka any aoriana any raha misy fanamboarana dia ny fanamboarana lapa ataon'ny mpanjaka no azo apetraka eo fa tsy Colisée io. Manarak'izany koa dia hitanareo fa amin'ny ambany atsinananao dia misy antsana be
ary mampidi-doza satria mavesatra be io Colisée io, atahorana mety mienjera dia mba tsy isian'ny loza ao amin'ireo vahoaka maro mipetraka amin'ny ambany atsinanana iny dia aleo misoroka tonga dia aleo tsoahana le Colisée fa sao dia ahitan-doza any aoriana any. Manaraka izany koa dia amin'ny toerana masina ny Colisée, ny toerana masina ny ao anaty rova dia efa niteny izay, efa niteny ombeny zay toerana masina io tsy azo anaovana zavatra kitoto. Ny mpanjaka no afaka manangana zavatra ao, fa io zany tokony tsy azo anampiana ary tsy azo analana. Ary efa niteny izay tamin'ny taona 2010 hoe ajao le asina, ajao ny soatoavy na mamalagasy, fa zay rehetra mpitondra ka nitondra teo ka nanota fady teo amin'ny rovana Antananarivo dia miongana avokoa. Efa nampitandrina mialoha zay. Dia antsika malala moa zava-misy amin'izao fotoana izao. Ny valin'ny fitsarana moa zany dia amin'ny 20 ny volana Febroary 2020 sy 2020. Mbola mamerina izay hoe mila hajaina ny soatoavina ao amin'ny rovana Antananarivo satria tena toerana masina io fa zay mpitondra ka manota fady io dia miongana avokoa ary miongana.